Dia ho ampitombona ho aminareo indray any ry havana ny fahasoavany Jesoa Kristy ilay tompony finoantsika. Amen. Miantso izay tiany Andriamanitra. Miantso izay tiany Andriamanitra. Zany no misongadina eto amin'ny mofinainantsika anio ny Luka 7:7-7 hatramin'ny 2:20. Miantso izay tiany Andriamanitra. Raha mandinika tsara ity mofinaina ity tsika ry havako, dia ireto misy sokajon'olona anankitelo voafaritra mazava tsara eto. Ny sokajon'olona voalohany dia ilay olona no te hanaraka ny Tompo, dia niteny tamin'i Jesoa hoe anaraka anao aho na aiza naiza alehanao. Dia tahaka izany koa ilay sokajon'olona fahatelo eo amin'ny 9:20, ilay olona no niteny manao hoe Tompoko, anaraka anao ihany aho, faoka aloha andehanao veloma ny ao an-tranoko. Fa raha dinihantsika tsara ilay sokajon'olona faharoa eo amin'ny 7:20, dia i Jesoa no niteny taminy manao hoe manaraha ahy. Zany hoe zany eo anatrehan'ireo sokajon'olona samihafa misy ny te hanaraka ny Tompo, fa misy ny Tompo no miantso azy. Eto dia hitantsika misongadina manao hoe izay tsy natsoina no tonga, fa izay natsoina be fialan-tsiny. Izay tsy natsoina no hita tonga, fa izay nantsoina be fialan-tsiny. Tamin'ny fotoana na maha-mioditra an' Jesoa, maro be ireo mpanaradia azy ity vanim-potoana ity, ary ao amin'ny filazantsara mitovy aminy ary ao amin'ny Matio 5:9 dia voalaza mihitsy hoe be nanaraka amin'ny Tompo. Dia tao anatin'ireny zany dia misy sokajon'olona te hanaraka amin'ny Tompo satria io zao no malaza, io zao no be mpanaraka, manararoatra ny popularité amin'ny Tompo fotsiny ilay sokajon'olona sasany. Fa eto azavaina tsara, tsy izay rehetra manaraka amin'ny Tompo akory no mpanaradia azy, fa izay natsoiny ny Tompo. Ary iza no antsoiny ny Tompo? Izay tiany no antsony. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, misy fanontaniana marobe izay sarotra valiana apetraky ny olona makasika ny antso ao anatin'ny Soratra Masina. Fa maninona no ny apôstôly Paoly? Fa maninona no i Petera? Fa maninona no i Mosesy, i Jeremia, i Amosa na i Hosea? No valiny ry havana dia zao: miantso izay tiany Andriamanitra. Hoana koa aza fatra-panontany manao hoe fa dia nahoana loatra re no izaho? Fa maninona n'izany natsoin'Andriamanitra fa tsy ihanina? Fa maninona no za ve dia manana famendrehana amin'izany? Za ve dia manana kalitao amin'izany? Io ve dia ho vitako? Na ihany koa aza fatra-pametra-panontaniana manao hoe ino ve mba natsoin'Andriamanitra? Ino ve dia havita an'izany? Ino ve dia mba mendrika amin'izany? Tsarovy fa miantso izay tiany Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny fahalalan'ny olona na ny fahamendrehana ananany, tsy miankina amin'ny finiavana ao anatiny, fa safidy mahadoidion'izy Andriamanitra no iantsony ny mpanompony. Miankina tanteraka amin'Andriamanitra, ny antson'Andriamanitra. Ny anjaran'ny olona dia ny manaiky ny fiantson'Andriamanitra azy. Andriamanitra no miantso, Andriamanitra no mifidy. Ny olona dia manaiky fotsiny ihany ny antson'Andriamanitra aminy. Mahery zary ry olom-boavitra Andriamanitra, ry olom-bofidin'Andriamanitra, fa matoy ianao natsony
dia kapably ianao zay. Matoy ianao natsony, tiany ianao zay. Misy planin'Andriamanitra nofaritany aminao. Koa mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay tompony fiantsonantsika. Dia n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Indre Andriamanitro zavadalina loatra ka tsy takatry ny sainay ny momba ny antsonao Andriamanitra. Iza reny mahalala, iza no mahafantatra ny antony ny antsonao, fa ianao Andriamanitra no mahalala ny hevitra hiverana anay. Misaotra anao zay Tompo ny safidy anay, anao ny asanao. Angatanay kosa ny ampaherezanao sy hahatanterahanao ny teninao hoe indro zao momba nareo mandrakariva. Mivavaka manokana izay Tompo ho an'ireo mahatsiaro voantsonao rehetra, ho an'ireo nofidianao Andriamanitra rehetra, ho tantaninao izy amin'ny lalana sarotra izay izorany, ho vimbininao izy ka hanafakazika amin'ny fandriky ny fahavalo ianao. Ary mivavaka manokana izay Tompo amin'ity andro anio ity, ho an'ny ireo rehetra izay mangetaeta ny famonjenao Andriamanitra, ireo rehetra mitady ny tavanao Andriamanitro, ianao ane hijery azy ireny araka ny haben'indra fonao. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany mivavaka izany. Misaotra Andriamanitro, eny misaotra. Amen.